manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriamalala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Faly miaraba tompoko atsika mianakavy izay manaraka hatrany ity fandarana ity ary manonona ny fitanan'i Jesosy ny fitahin'Andriamanitra amintsika rehetra, ary indrindra ihany koa dia miaraba atsika mianakavy tafahoana indray sambantsika vao mihaona amin'izao fotoana izao tratran'ity taona 2019 ty men'Andriamanitra tombonandro indray tsika afaka hiara-hianatra androso ary aefa be amin'ny asan'ny tompo. Ten'Andriamanitra moa dia milaza manao hoe maefa be amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezana eny amin'ny tompo, ka dia ho taona isondrotanao amin'ny avo ambonimbony kokoa ny ity taona 2019 ty isondrotra amin'ny avo ambonimbony kokoa, na ny ara-pahasalamanao, na ny ara-panahinao indrindraindrindra, na ny ara-bolanao koa dia isondrotra amin'ny avo ambonimbony kokoa, ny asa fivelomanao, ny fari-piainanareo mianakavy, ny fankatiavanareo anatin'ny tokantranao, ny herin'Andriamanitra ao anatinao dia aoka isondrotra amin'ny niveau, amin'ny avo ambonimbony kokoa. Miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivony natratratra ity taona 2019. Ya miaraban'ny pasteur Alvarez dia miarabantsika ato anatin'ny tokantrano tompoko satry moa ndray tanana kanefa dia misy ihany tsy maintsy elanelana kely ny amin'izao taona vaovao izao na dia ampitan-dranomasina ianao na eto Madagasikara dia mirary ny fitahin'Andriamanitra ho aminao manokana. Joba toko 4:20 no teny mpitahina izay tononoko ho anao amin'ity taona vaovao ity. Ozy ny soratra masina manao hoe raha misy kasainao atao dia ho tanterahina aminao ary mirapiratra amin'ny lalanao ny mazava. Zavatra rehetra kasainao ane dia mba ho tanteraka avokoa ary mirapiratra amin'izay rehetra andehananao sy izay rehetra ataon'ny tananao ny fahazavan'ilay Andriamanitra raintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ina tompoko hivavaka ho anao zay amin'izao fotoana izao, ary tena faly izay mba hatahin'ny tompo ianao ka dia hivavaka anao délivrance anao ao anatin'ny fotoana fohy amin'izao fotoana izao. Raha marary ianao apetra mifaritra marary anao ny tananao, ianao izay mba mila hoe fahasoavana manokana amin'ny lafiny ara-bola dia apetrao tsy haiko hoe amin'ny telefonanao, amin'ny raha ohatrany ianao dia amin'ny fitoeram-bolanao ao apetrao zany ny tananao amin'izao fotoana izao, sotraihany fotsiny tananao zay hivavaka ho anao. Roantsika ela amin'ity tokantranonao ity ny fanahamfamosaviana blocage, ny esprit de freinage, ny fanampanakana mampitaridritra valim-bavaka dia roantsika zany amin'izao fotoana izao. Ndao hivavaka atsika amin'izao fotoana izao. Raha eo dia maray saina, maray fo amin'reto rahalasy anabavy ato anatin'ny tokantrano reto amin'izao fotoana izao, ary mandidy anao Satana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala amin'ity tokantrano ity, miala amin'io rahalahy io, miala amin'ny anabavy io, miala amin'ny ara-bolana io. Esprit de blocage, esprit de sorcellerie, esprit de freinage amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anatin'ity tokantrano ity, miala amin'ny ara-bolana, miala anatin'ny saina, miala amin'ny asa fivelomana, miala amin'ny anaran'i Jesosy ny valalam-pandany, fanamfantrana, esprit de blocage amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny aretina, miala valalam-pandany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala anatin'ny kibony anabavy io, miala amin'ny tanany, miala amin'ity efitrano ity, miala ambany fandrinao, miala amin'io varavarana io, varavarakely, varavarambe, miala anaty plafond, miala anaty gorodonao, miala amin'ny zorotrano amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny dalatsara, miala amin'ny couloir, miala ary amin'ny varavarana vavady ary amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tany ianao Satana, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny herina famozaviana, ny asa maizina, ny fananirana, fanany démonie, miala amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Za dia mandidy ary manambara afaka zao rahalahy zao, afaka zao anabavy zao,
tahina manokana zao tokantrano zao a amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo ankehitriny dia mivavaka ihany koa an'ity ten'Andriamanitra ity mangataka ny fahazavan-tsaina fitarihan'ny fanahy masina fatakarana avy any aminao androany a dia aoka ho aminay fanahy masina ianao mpampianatra tsara indrindra ampianaro izay tsiraray avy a ampianaro ny mpanomponao amin'izao fotoana zao. Numéri toko faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ina tompoko lasika pasteur aza numéri toko faharoa no vakitsika amin'izao fotoana zao manomboka amin'ny Deutéronomie toko faharoa. Deutéronomie toko faharoa azafady tompoko. Deutéronomie toko faharoa andiny voalohany dia mivaky toy izao. Dia niverina isika ka nandeha tany anefitra tamin'ny lalana makany amin'ny ranomasina mena araka izay nolazain'i Jehovah tamiko ary nanodidina tendrombohitra Seira ela ihany sika. Dia niteny tamiko Jehovah ka nanao hoe aoko izay nandeha anareo nanodidina ity tendrombohitra ity fa miverena hianavaratra ianareo ary mandidiny olona hoe ianareo efa nandeha maky ny tanin'ny taranaka Esau rahalahinareo izay monina ny Seira dia atahotra anareo izy nefa mitandrema tsara ianareo koa aza mila ady aminy fa tsy hanomezako anao ny taniny na dia ra-paladia akory aza satria nomeko lovan'ny Esau ny tendrombohitra Seira. Vola no amidinareo hoanina aminy hoaninareo ary vola koa no amidinareo rano aminy hosotronareo fa Jehovah Andriamanitra ao efa nitahanao tamin'izay rehetra nataony tananao fantany nandehananao namaky tefitra lehibe ity izay 7 taona izay Jehovah Andriamanitra ao no teo aminao ka tsy nanazava-mahory akory ianao ary nandalo taranaka Esau rahalahintsika izay nonina tany Seira isika ary niala tamin'ny lalana tamin'ny tany ay sy tao Elata ary izona Gebera dia nivily isika ka nandeha tamin'ny lalana makany amin'ny efitry Moab dia hoy Jehovah tamiko aza mandrafy ny Moabita na mila ady aminy fa tsy hanomezako lovanao ny taniny satria Ara dia nomeko lovan'ny taranaka Lota ary Emima nonina tany fahiny dia firenena lehibe sy maro isa ary olona lava tahaka ny Anakita. Reo koa no natao Refahita tany aloha tahaka ny Anakita fa ny Moabita kosa nanao azy hoe Emima. Ary ny tany Seira dia nonina Norita fa ny taranaka Esau nandroka azy ka nandriky anazy tsy ho eo anoloany dia nonina ny solo azy araka sy ny nataon'ny Israely teo amin'ny tany izay nomeny Jehovah azy ho lovany. Ary mingiay ianareo ankehitriny ka mandehana mita ny loasandrika Zareda dia nita ny loasandrika Zareda isika ary ny andro nandehanantsika hatrany Kadesa Barnea hatramin'ny nitantsika ny loasandrika Zareda dia 7 taona mandra-palanindritra ny mpanafika rehetra tamin'izany taranaka rehetra izany ka tsy nisy intsony teo amin'ny tompy araka izay efa nianianan'i Jehovah taminy. Ary koa ny tanan'i Jehovah dia namely azy handriganana azy mandra-pahalanindritrany ka tsy nisy intsony teo amin'ny tompy. Ary rehefa halandritra mpanafika ka maty avokoa dia niteny tamiko Jehovah ka nanao hoe ankehitriny efa maky ny tany Moab ianao ka azo ny aniara dia ho tonga akaiky ny taranaka Amona nefa aza mandrafy azy na mila ady aminy fa tsy hanomezako lovanao ny amin'ny tany taranaka Amona satria nomeko lovan'ny taranaka Lota izany. Izany koa no natao ho tanin'ny Refahita fa ny Refahita no natao amin'ny tany taloha ka nataon'ny Amonita hoe Zamzomita. Firenena lehibe sy maro isa ary olona lava tahaka ny Anakita ireny nefa naringany Jehovah tsy eo anoloana izy ka ny Amonita no nonina ny solo azy araka izay nataony koa ho an'ny taranaka Esau izay nitoetra any Seira fa nandrikana ny Orita tsy ho eo anoloana izy ka dia nandroka azy ireo ka nonina solo azy mandrakandroany. Ary ny amin'ny avita izay monina ao tendrombohitra hatrany Gaza dia naringany Kaftorita izay avy tany Kaftora izy ary reo ny solo azy mitsangana mianga ka mita ny losandrika ary nona ianareo indro efa natolotra eo tananao Siona Morita mpanjakany Esbona mba amin'ny taniny santaro ny andovanao azy ka tafio. Anio vao ataoko mahazo ny firenena ambany lanitra rehetra ny orooro sy ny tahotra anareo ka raha reny ny lazanao dia angovotra sy angorooro eo anoloanao izy. Dia naniraka olona avy tany amin'ny efitry Kedemota aho akany amin'ny Siona mpanjakany Esbona nitondra teny fihavanana hoe aoka mba andeha maky ny taninao aho ny lalambe ihany no aleo ka tsy vily aho nao amin'ny akavana nao amin'ny akavy vola no amidiko hanina aminao hoaniko ary vola no amidiko rano aminao sotroiko ary andalo fotsiny ihany aho araka izay nataon'ny taranaka Esau izay monina ny Moabita izay monina ny ara amiko mandrapitako any Jordana ho any amin'ny tany izay nomeny Jehovah Andriamanitra ianay. Fa Siona mpanjakany Esbona tsy nentina mela antsika andeha maky ny taniny fa Jehovah Andriamanitra ao nanamafy ny fony sy nampahaditra ny fanahiny
mba nolorana azy tananao tahakany am'izao anio zao dia anteny tamiko Jehova hoe indro fa manomboka n'olotra ny Siona sy ny tany eo an'leonao aho santaro ny andovanao ny taniny dia nivoaka Siona ambany voaka andrehetra iady amintsika tao jahazy dia nanolotra azy teo anylohantsika Jehova Andriamantsika ka nandresy azy sy ny zanany ary nivoaka andrehetra isika ary nafaka ny tanàna andrehetra tamin'izany andro zany isika ka nandika namponina rehetra tamin'ny isa tanàna mba mizaza mambehivavy tsy nasitsika ny ankana izy na dia ray akory azy ny biby fiompy sy ny fananany tao amin'ny tanàna zay avantsika ihany no nataontsika babo hatrany Aroera zay moron-loasandrika Arnona dia hatramin'ny tanàna zay natoasaka hatrany Gileada dia tsy nisy tanàna tsy hafantsika fa izy rehetra dia natolo Jehova Andriamantsika teo anoloantsika kanefa ny tany amin'ny taranaka Amona no tsy nanaikikenareo dia ny tany amoron-loasandrika ny Jaboka sy ny tanàna amin'ny tany avoana ary izay rehetra nandrarano Jehova Andriamantsika atsika pasteur Deutéronomie toko faharoa izy iny pasteur Alvarez fa tsy nomery zay marina tsy nomery le izy zany a sy fandisiko hoe le izy teo ya ity moa zany araky nefa nambara dia mandeha foana ity fampianarana ny baiboly ity zany pasteur araka maha Deutéronomie azy zay dia famerenany teny zany hoe efa noresahana tany aloha tany a ny akamarony ny teny zay resahana eto amin'ny boky ny Deutéronomie eto ny mahafinaritra nefa dia sady mamerina fitadidiana ao amintsika zay efa nandrela izy a no zava-baovao ihany koa ho an'ireo zay mety hoe zao vao mahafantatra na mahita n'ity télévision Amitié TV ity ka mahazo tombony daholo zany a na ny efa naheno na ianao ihany koa sambany a vao miara-dalana aminay a ao anatin'ity fahitalavitra ity ny lalana hitondran'Andriamanitra io pasteur Alvarez a dia efa noazavantsika teto foana fa Andriamanitra rehefa manome teny fikasana ohatra hoe miteny izy hoe ho tahiko ianao dia izay tenin'Andriamanitra izay a marina izay raha ny teny tamin'ny Abrahama izy manao hoe amin'ny taranakao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany dia marina izay teny izay fa saingy izao tsy nampahafantarin'Andriamanitra kosa ireo ady izay lalovan'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo tsy nampahafantatra ny Abrahama deny meloha izy manao hoe ianao ny kany ambadin'ny Sara dia ho momba aloha Sara tsy nampahafantariny deny meloha ny hoe rehefa teraka indray eny ianao ka mahazo zanaka atao hoe Isaka dia ho atao sorona tsy nampahafantariny deny meloha zany fa nylazainy dia le teny fikasana hoe ho tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra sy ny fasika eny amoron-dranomasina ny taranakao raha ohatra ka nilazany amin'ny Josefa izy dia Josefa hipetraka eo amin'ny toeran'ny premier ministre tao Egypte tamin'ny fotoan'andro fa Andriamanitra kosa tsy niteny tamin'ny Josefa mihitsy manao hoe ho alentiky ny rahalahinao eny ianao io hoe raha-jany nitsoko Josefa na hoe isy atao hoe madama Potifara zany eny dia ivehivavy io vehivavy ohatraohatran'izao a dia somary taratara aminao izy dia hikôtikôty anao a dia tsy nampahafantarin'Andriamanitra azy zany dia higadra ny an-tranomaisiny ianao fa raha izany ny zavatra nitranga hoe ho alefa ny an-tranomaisiny ianao tsy nirosy Josefa ianao zao ve nefa tenenina hoe ho tahiny ianao dia misy teny fikasana angeza be fa milohan'io dia ho gadrainy ianao azako aminao fa betsaka ihany nitambotsitra fa ilay ady zany tsy nampahafantarin'Andriamanitra fa le teny fikasana no nampahafantarin'Andriamanitra dia toy izany reto zanak'Israely reto ozy izy ny baiboly manao hoe hiala ao amin'ny tany Egypte ianao dia ampandovako lay tany tondra dronono sy tantely dia ny tany Kanana dia tena marina izay teny izay fa tao anatin'io anefa zany pasteur Alvarez ny tao anatin'io elanelam-potoana io eto amin'ity Deutéronomie toko faharoa ty moa zany dia manambara ny soratra masina hoe valam-telopolo taona zany zao zareo nandelo zany efapolo taona izy mbola misy ambony roa taona mbola tsy tafitany Jordana izy io fa valam-telopolo taona angarangidina zany zareo teny an-dalana teny ina ny zavatra nitranga reto zany ny zavatra nitranga teny an-dalana teny voalohany aloha zany pasteur
dia nanaporofoin'andriamanitra io avy tao amin'ny tany Egipta io ka hatreto amin'ity toerana zay nahatongavandreto zanak'Israely eto fa andriamanitra maso mandidy amin'izay tiany atao izy, andriamanitra mahagaga izy, andriamanitra lehibe izy, andriamanitra tena mamoaka didy tsy azo ivalozana izy. Zay io andriamanitra io, ary andriamanitra marina amin'ny teniny io andriamanitra io, andriamanitra tsy misy afaka miady aminy io andriamanitra io. Fa ny zavatra hita koa amin'le trangan-javatra teto amin'ity Deutéronome toko faharoa dia io vanim-potoana zay niainandreo zanak'Israely io dia vanim-potoana nyainana tao anatin'ny fahagagana rano fotsiny, na ny hanina hohanina, na ny rano hosotroana, na ny sakafon'ny biby fiompy, dia nyainana tao anatin'ny fahagagana. Fa tsy azotsika adinoana ihany koa dia io fotoana lavabe nandehanandry zareo io no nizahan'andriamanitra toetrany izy ireo, nampianaran'andriamanitra azy ny lalàna sy ny didy sy ny atao hoe sitrapon'andriamanitra. Zany hoe ao anatin'ny ady zany pasteur Alvarez atao amin'ny tany efitra no nanomezan'andriamanitra ny didy sy ny lalàna, ary nanomezan'andriamanitra ihany koa izy zao sitrapoko. Dia any amin'ny tany efitra daholo no nahitana zany rehetrarehetra zany. Ary zavatra anankiray ngeza be, tena ngeza be koa zay hita tao amin'ny ity tany efitra ity zany pasteur dia ny hoe fomba entina mandresy ireo karazana fahavalo isaky ny manao dingany ianao zany tia androso dia misy fahavalo mibahana eo anoloanao, ohatra hoe ny Amalekita, ny Jebosita, ny hita ireo karazana tsy hita rehetrarehetra dia lasa hita tolidoly. Dia ireo zany ny fahavalo teo anoloan'ireo zanak'Israely reo ary tsy maintsy noresena ireo isaky ny mandroso. Tsy zany oa tsy nampahafantarin'andriamanitra dia melo daholo zany hoe misy tsy hita be dehibe nefa ho hitanao amin'izay le Jebosita, Kananita, Perizita, Hitita, Girgasita, ny Amonita sy ny maro samihafa rehetrarehetra, ny Anakita. Dia nefa le fampanantenana ho any amin'ny tany Kanana le ady nefa ato mangotrangotraka. Fa izao ny zavatra mahagaga isaky ny misy ady dia miteny Andriamanitra tamin'ny alala Mosesy na tamin'ny alalan'ny Josoa dia napita tamin'ireo zanak'Israely eo. Dia izao ny tenin'Andriamanitra, ozy Andriamanitra manao hoe aza matahotra, aza mangovotra, mahereza fa momba anao zany foana ny tenin'Andriamanitra zany. Na ihany koa izy miteny manao hoe zay ady ho anareo fa ianareo kosa angina. Zany zany zavatra nitranga teto pasteur Alvarez. Dia hitantsika tsara fa ireo zanak'Israely zay kivy ka reraka zany niaraka tamin'ilay folo mirahalaly mpisafitany ilay nanan-kivy zanak'Israely dia ringana tany anefitra eny ary reny le natonga an'Andriamanitra nianina eto amin'ity Deutéronome toko faharoa ty hoe mianina fa tsy hiditra any amin'ny tany zay nampanantenako mihitsy ireo olona ireo. Dia nanao an'izany fianianana zany Andriamanitra akoatra ny hoe zaza madinika zany dia tena tsisy nandovan'ilay tany Kanana mihitsy zany ireo olona ny monimonin ireo afa-tsy Josoa sy Kaleba irery ihany no nentin'Andriamanitra niditra tao anatin'izay tany Kanana izay. Misy antaratsoratra masina anankiray ato amin'ity Deutéronome ity zay hitako hoe tsara horesana kely eo amin'ny 9:70 hoe pasteur Alvarez mba raha eo ambanomasonao dia vakinitsika kely izy teo. 9:70 zao nivakiny amin'ny anarana Jesosy fa sy ona mpanjakany Hesibona tsy nentina melantsika andeha maki ny taniny fa Jehovah-Andriamanitra ao nanamafy ny fony sy nampahaditra ny fanahana mba hanolorany azy eo an-tananao tahaka ny amin'izao anio zao. Zay i Siona mpanjakany Hesibona dia misy namany anankiray izy io lay atao hoe Oga moa ny filazanao azy fa i Oga ny filazako azy mpanjakany Basana satria natonga na hoe Oga dia ohatran'ny hoe Olga angamba tsisy olona kosa teny manao Olga fa Oga mpanjakany Basana le izy pasteur Alvarez. Dia izao ireto zanak'Israely reto nangataka mba andeha maky an'io tanàna io zany ary raha hoe misotro rano dia mividy rano. Nahavariana moa zany dia nitahin'Andriamanitra arabola foana zanak'Israely na tany anefitra koa azy. Dia nibahana ny reto sy navelan'reto andeha tao zany izy dia voalaza ny tenin'ny soratra masineto fa Andriamanitra mihitsy no nanamafy ny fondro zanak'Israely reto Basana sy Oga reto. Zany hoe tena no amafisin'Andriamanitra mihitsy ny fony
maninona moa la izy no amafisin'andriamanitra mba entina nehoana ny voninahitr'andriamanitra entina nehoana ny asan'andriamanitra ary io dia fomba fiasan'andriamanitra paster raha namoaka ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta andriamanitra dia nanamafy ny fony Farao ny dimy voalohany nanamafy ny fony Farao fa ny dimy faharoa tao amin'le loza dia andriamanitra ny nanamafy ny fony Farao zany hoe andriamanitra mihitsy ny nanidy ny fony Farao dia rehefa nidy ny fony Farao dia inona ny zavatra nitranga nentin'andriamanitra nanehoana ny voninahiny sy ny heriny zany zavatra zany ary zany dia avana no entina hiampaherezana anao ato anatin'ny tokantrano ato ho anao rahalana vehivavy nanabavy tena mandalo ady mafy mandalo fanenjena tena mila hipotrapotraka ny ranomasonao mitady ho reraka sokivy mihitsy ny ara-pananao makasika ny ady mafy lalovanao io arakaraka ny vavahanao dia mitondra mambavaka ny vadinao ianao na mitondra mambavaka ny zanakao ianao na mitondra mambavaka ny fiarahamonina misy anao ianao na ny ray aman-dreninao nefa voamaika manao tsinotsinona anao izy voamaika tena manamafy ny fony izy za dia mampahery antsika aza matahotra fa fomba fiasan'andriamanitra io ny olona anankiray rehefa manomboka mafy fo nefa ianao mivavaka ho azy dia misy voninahitr'andriamanitra lehibe tian'andriamanitra ho atao anatin'ny fianakaviana io ny olona anankiray rehefa tena miamafy ny fony miamafy ny fony dia za dia miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo akaiky izay ny fandraisena tany amin'ny loza fahafolo farany Farao vao tena nanamafy fo fa tao amin'ny loza fahafolo farany io nanehoan'andriamanitra ny voninahiny sy ny heriny nanam-porofony fa izy no andriamanitra manao zay tiany atao paster Alvarez ka raha to ka elinao hoe manamafy ny fony ny olona anankiray izay nentinao ambavaka ny olona anankiray izay nitambatambazanao anompan'andriamanitra vao maika ianao indray ny enjehany ianao indray no opainy ny andriamanitra tomponao indray ny tsiratsirainy lazany fa tsisy an'izany andriamanitra zany fotoana foy sisa nomeko an'io dia za miteny aminao andray andraiky tamin'izany olona zany andriamanitra paster Alvarez marina dia marina tokoa zany paster ary mino fa ao anatin'izay teny fampiarezana teneninao teo zay dia maro no nahery ary lasa ny anatoky ny anatanjaka ny finoana tao anatiny mahagaga tokoa paster dia le fitondran'andriamanitra efapolo taona andiny fahafito dia zao vaky ny teny paster andiny fahafito amin'le Deutéronome toko faharoa teo zao vakiny Jehovah Andriamanitra efa nitanao tamin'izay rehetra natao ny tananao efa nitanao tamin'izay rehetra natao ny tananao zany hoe io Andriamanitra io zany rehefa teo amin'ny zanak'Israely mandrakariva dia zao ny tana zanak'Israely nataony fitahiany Jehovah mampanankarena tsy azo ny fisasarana ampiny zany ary zay tahiny Jehovah dia voata mandrakizay Andriamanitra dia efa nitany reto zanak'Israely eto hatrany amin'ny tany Egipta nivoaka tao amin'ny tany Egipta mandra-patonga nyity fotoana ity dia notahin'Andriamanitra hatrany reto zanak'Israely eto andiny fatonga dia hoe fantany nandehananao namaky ity efitra lehibe ity izay efapolo taona zay Jehovah Andriamanitra teo aminao ka tsy nanan-java mahory akory ianao paster Andriamanitra dia teo amin'ny zanak'Israely foana nandisan'izay hoe vala amin'ny telopolo taona zay zay zany le plus précisément zany hoe vala amin'ny telopolo taona zany ny rana efapolo taona eo zany ny ranan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hatreto aloha dia zao mbola zany tenin'Andriamanitra hoe rehefa teo Andriamanitra dia tsy zavany tsy nanan-java mahory reto zanak'Israely reto ahoana natonga n'Andriamanitra niaraka tamin'ny zanak'Israely paster dia tsy nakory fa ny fankatoavany ny zanak'Israely ny tenin'Andriamanitra rehetra hatramin'izay marina fa nisy olona apahana olona tao paster tsy nanaiky an'Andriamanitra fa nisy apahana olona kosa nefa atao zay nifikitra tamin'Andriamanitra mandrakariva ary reo apahana olona zay nifikitra tamin'Andriamanitra eo niaraka tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra niaraka tamin'ny finoana niaraka tamin'ny fanahy masina teo ny andry hafa ny andrahoana dia ny fankatoavany zanak'Israely ny tenin'Andriamanitra dia nisy tombabidy lehibe teo anatrehan'Andriamanitra ka natonga n'Andriamanitra ny tany reo zanak'Israely reto araka ny teninao teo paster dia hoe Andriamanitra dia nandidiny zanak'Israely hoe raha mandeha amaky ny tany Siona ianareo dia zao vola no ampiasainareo dia mahagaga tokoa paster hoe zanak'Israely andevany telopolo sy efajato taona tany amin'ny tany Israely tamin'ny tanàna Merisandra tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tanàna Merisandra intsy namohan'Andriamanitra azy tany amin'ny tany Egipta dia efapolo taona tany amin'ny tany efitra ny zanak'Israely nefa dia nanam-bola be tena anisan'ny tsisy nandra zany tamin'izareo paster fa nanam-bola be mihitsy nefa ny amin'ny tany efitra hoe vola namidinareo tsisa zany olona tsy nanam-bolo zany tsisa zany olona nahantra zany tsisa zany olona tsy ampy volo zany hoe ozy Andriamanitra karaha sanatrika tsy ampy volo ianao dia fa didio tonga rano tonga sakafo io vatolampy io tsy izay tsony ny tenen'Andriamanitra taloha izy niteny an'izay hoe kapony rano kapony vatolampy ho tonga rano mbola fitahiny zay fa eto indray dia hoe ampiasao amin'izay ny vola satria ilaiko ny vola ilaina ny vola matonareo meko vola
dia ampiasaony vola moa arak'izay ilavanareo azy de hita mihitsy hoe mahagaga hoe marina tokoa le ten'andriamanitra hoe Jehova mpiandry ahy tsy hanan-java mahory aho avy tamin'ny alalan'ity zavatra nombany zanak'Israely ity paster no azo lazaina hoe namoahany Davida nahitany Davida révélation ka nahatonga azy nanoratra ny salamy fa 2:30 hoe fa 7 azafady Jehova mpiandry ahy tsy hanan-java mahory aho reto zanak'Israely reto paster de zao tsy nanan-java mahory mihitsy satria teo amin'ny Andriamanitra satria niaraka tamin'ny Andriamanitra rehefa miaraka aminao Andriamanitra paster rehefa miaraka aminao Andriamanitra ninina lalovanao ninina ady lalovanao na firy taona mety hoe niarany janonana atao anatin'io ady io de zao ataovy azo antoka hoe miaraka aminao Andriamanitra ahoana ny fomba faonao mahazo antoka fa miaraka aminao Andriamanitra ankatoavy ny ten'Andriamanitra paster ary ty de mampatsiahy ny ten'Andriamanitra tamin'ny Josoa hoe saintsainy mandrakariva ozy izy nyteniny amin'ity lalàn'ity am'izany ozy izy dia alavorariny dianao ianao sady ambinina ary tsisy fahavalo ajanona eo anolohanao io tenin'Andriamanitra io zany rehefa azonao raha lasa nabavy eny atokantrano any de aza velan-dalo fotsiny aminao fa saintsaino andro amanalina eritrereto foana aza manamaivana aza manamavo ny ten'Andriamanitra tonga aminao fa rehefa misy ten'Andriamanitra tonga aminao voarainao de raiso zany saintsaino zany dinio raha ohatra anao mandeha tomobile ka tratrin'ny embouteillage de aza variana mametsiny am'izay mety hoe olona mety manao adalana any an-dalana any fa zao araroty ny fotoana izany onao anaty embouteillage iny hitreretana ten'Andriamanitra mety misy fotoana ianao mety miandro olona ianao tarabe le olona vao tonga le andrasanao a de ohatrany te ametsiny ianao ary te handeha anao de zao araroty ny fotoana rehetra na fotoana mahafinaritra na fotoana mahasosotra na fotoana manaona na fotoana manaona de zao aza dino misaintsaina ten'Andriamanitra fosiny ten'Andriamanitra hoe ary am'izany de alavorariny dianao ianao sady ambinina raha izay paster faharoa de zao ato anaty ity baiboly ity tokoa paster ny zavatra rehetra rehefa ilaina ohatra zany ohatra hoe sehatra ara-militaire paster raha miaramila de misy azo angalana an'izany ato anaty baiboly eto zao zanak'Israely a dia andeha anafika de hiditra amin'ny tany Kanana ary nytenen'Andriamanitra hoe aza tenin'Andriamanitra hoe anao moa le 1:30 vakiny paster telo hoe 1:30 zao vakiny fa siona mpanjakany Esipona tsy nentina mela antsika andeha maki ny taniny fa Jehovahandriamanitra nanamafy ny fony sy nampahaditra ny fony rehefa diniantsika tsara le vaky teny teo paster de zao raha ara-maramila indray zany ty de hoe stratégie militaire de ohatra zao zavatra natao rehefa andeha anafika n'io toeran'io a zanak'Israely tsy tonga de andeha anafika izy paster de afaka avy maramila avy any tonga de ndao ranga tafiana tsy zay zavatra nisy fa misy le karazana atao hoe sommation fampitandremanam-bava zany hoe aveleo reo zay amaky ny taninareo a fa zay tsy ady aminareo zay fa nareo a resinay raha miady aminay zao fitaovam-piadiana nananay ohatrany hoe misy karazana fampitandremanam-bava ihany hoe aveleo zay hiditra ary mino fa tsy nirem-pandeha tsy nindroa i Mosesy ny nanao an'izay sommation zay a fa hatrany amin'ny telo inefatra ny any hoe nampitandremana hatrany hoe fampitandremana voalohany ambava fampitandremana faharoa fatelo faefatra rehefa tsy nanaiky an'izay izy moa de nidroso am'izay a tamin'ny fanafiana ary de i rahantsika mahita hoe tsy nanatsiny teo anatrehany afaka tamin'ny reponina teo amin'ny tanàna io ny rano Mosesy afa-tsy ny teo anatrehany'Andriamanitra koa satria efa nisy sommation aloha hoe janononareo fa za miady aminay fa aveleo zay mandeha moramora amin'ny tany io a fa misaraka tsisy maratra sika fa tsy nanaiky an'izay moa retoloreto a fa niditra ihany dikan'izay de hoe misy zavatra be deaibe zany azontsika anarana ana miresaka maramila moa de ohatrany paster rehefa ohatra hoe misy ohatra misy migreve ohatra tiana ao aparitaka ny 13 mai de mampitandrina andreo maramila hoe mipartanareo de mampitandrina fa mipartanareo ambava aloha mandeha aloha fampihavanana ambava de rehefa tsy mety moa zay fampihavanana ambava zay de am'izay miditra am'izay ny avo ambonimbony kokoa miditra midingana mafimafy kokoa de ohatrohatra zay mihitsy ohatrohatra zay zany be deaibe moa zavatra ara-maramila azo raisina ato tsy ara-maramila ihany fa na fitantanam-bola na fitondrana firenena na fitondrana vahoaka fitondrana tokantrano zavatra rehetra paster de ato amin'ity ten'Andriamanitra ty paster tofa ny zavatra rehetra tokoa de ao anatin'io tenin'Andriamanitra io avokoa zany ao zany ny raha ohatra ianao zany hoe resy ianao eo amin'ny fiainana de inona ny fomba amadiana an'izay ho amin'ny fandresena raha ohatra ka manana toetsaina fantatra mihitsy mitoetsaina hoe olona mora reraka ianao olona mora kivy de atao anatin'ny tenin'Andriamanitra ato no anakarana an'izay ary araka ny teninao teo fa na dia io resaka ataoko hoe fitantanana fiangonana fitantanana entreprise
ny zavatra rehetra zany atao anatin'ity daholo pasteur Alvarez rehefa mianatra nyity tenin'Andriamanitra ity anao dia hitanao tsara zay zavatra zay zany zao natonga ny baiboly eto ny teny manao hoe raha mandalo amin'ny taranaky Moaba ianao na ny taranaky Amona sy ny taranaky Esau le tenibohitra Sera zany dia ireo raha lahanao akaiky izy ireo dia izao tsy azonao tafiandreo tsy azonao tafiandreo tena fomba fiadin'Andriamanitra zany zany zavatra zany pasteur tsy nomen'Andriamanitra ho anjara lovan'ny zanak'Israely mihitsy ny lovan'ny taranaky Lota sy taranaky Esau dia fa ozy izy eo mandalova fotsiny ianao ary rehefa mandalo ianao izy dia vola no ividiananao rano na ividiananao hanina zany zany fomba fiady zany amin'ny resaka marketing na amin'ny resaka ataoko hoe amin'ny raharaham-barotra zany dia ny olona nianatra baiboly ka manana zay fatakarana zay dia mahay ny resaka raharaham-barotra io zany raha anao fandraharana zany ianao ka mifototra amin'ity baiboly ity miaina ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity dia tena ho lasa lavitra mihitsy pasteur fa matetika ny mahatonga ny olona anankiray tratran'ilay hoe fanany fandravana dia tsy midevolo loatra no mahery fa misy vanim-potoana tsy haitsika no manakatra le tiany soratra masina ho lazaina satria ny baiboly eny tsy mipetraka fotsiny amin'ilay hoe eo amin'ny tontolo ara-panahy tsy mipetraka fotsiny amin'izay zany hoe fiheziny ny ara-panahy fotsiny dia ho any an-danitra fa ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany koa dia fihezin'ny baiboly ny baiboly zany sady ara-panahy no ara-materiel no ara-tsaina no ara-pahasalamana zay pasteur Alvarez ary zay le stratégie an'Andriamanitra ny amin'ny reto le hoe tsy azonao tafiana ireo taranaky Esau reo misy resaka commerce ao ambadika zany misy resaka lafy ny ara-barotra satria ny varotra matanjaka tamin'izany vanim-potoana zany raha ohatra hoe isy fandrarana ara-barotra dia tao amin'ny taranaky Esau zany no anisan'ny firenena matanjaka be amin'ny resaka ohatrany hoe États-Unis io tsy ny firenena matanjaka reo ary reo zany tena matanjaka amin'ny resaka ara-barotra mihitsy reo tsy azonao ringanina reo sy ny taranaky Moaba sy ny taranaky ny Amonita zay ny amin'iny fa misy zavatra kely resako ihany keto pasteur eo amin'ny andininy faharoapolo dia nampatsiahy Andriamanitra hoe firenena lehibe somaro io sary olona lava taky ny anakita ireny nefa naringan'i Jehovah tsy hoe manoloany izy eto zany dia misy fampatsiahivana le lalana ny zoran'le zanak'Israely mihitsy zany dia ambaran'ny baiboly pasteur Alvarez fa tsy mora le fahavalona trena tsy kelikely fa tena ngeza be fa porofony ny baiboly amin'izany fanazavana zany izy manao hoe ito ny teny hoe naringany Mosesy na naringany zanak'Israely fa naringany Jehovah Andriamanitra zany hoe Andriamanitra mihitsy zany pasteur no nandringana lay fahavalo fa maninona moa Andriamanitra nandringana an'ilay fahavalo zao ny fomba fiasan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra anankiray zany pasteur rehefa miainao anatin'le fankataovana ny tenin'Andriamanitra araka le lazainao teo dia vonona androso hatrany dia vonona hiazakazaka hatrany ary manana an'le toe-tsaina nresako tetomaly le hoe manana mokondohan'ny finoana tsy manaiky ho resy eo anolohan'ny fahavalony dia tsy maintsy ho resy io fahavalo Mosesy Joshua sy Kaleba dia nanana zay toe-tsaina zay ary nyroso foana fa lazaiko aminao tsisy najanona teo anolohan'izany mihitsy ny fahavalony dia ozy ny soratra masina eo amin'ny 9:7 hoe mitsaingana miangaka mita ny loasandrika Arnona ianareo indry efa natolotro eo anoloanareo Siona mpanjakany Esbona santary ny andovanao azy katafio santary ny andovanao azy katafio zero tsara zany izy pasteur Alvarez io le resaka hoe aiza ny teny fikasanao Andriamanitra misy pino mantsy mivavaka ohatr' zany ndray aiza ny teny fikasana lazainao Andriamanitra dia mipetraka fotsiny eo dia tratratsika manao ry ary zato ampandrina dia manofinofy mandeha ny amin'ny volana sy ny kitana eny manana vision mandeha ny amin'ny volana dia ny amin'ny kitana dia ny amin'ny planeta tsy taka-masoana dia nefitsika tsy mihetsika fa raha ity soratra masina ity zany ny resahana eto dia nasain'Andriamanitra mitsangana mihitsy reo mitsangana ozy dia mianga dia mitahina ho amin'ny loasandrika ny Arnona io io ihany baiko io baiko dia santary dia mandova amin'izay Alléluia. Hitanao tsy maintsy tafianao ny fahavalonao aloha dia efa nyresantsika teto hoe ny zavatra anankiray raha tsy ahetsika tsy mety mihetsika tsisy zavatra mihetsika zany mihitsy raha tsy ahetsika io fiarakodiana tsara tare ohatra ny ahoana azy rehefa tsy de marena dia mipetraka ho fiarakodia tsara tare io mandra-patonga ny ara-fisenina
ny zavatra anankiray raha tsy atomboka tsy mety manomboka pastera ka be dehibe ny mpino indrindra le mpino sahirana arabola tiako resahana kely eto a misy vanim-potoantsika varina mitaraina amin'andriamanitra fotsiny am'le fahasahirana anarabola lay fahamarinana nefa sy le teny fikasan'andriamanitra efa voasoratra fa olohany ianao fa tsy rambony ambony tokoa anao fa tsy ambany raha miainy feo an jehovaandriamanitra ao zany hoe natao atsika ane re olona zany teny fikasana zany fa maninony ianao ny rambony fa maninony ianao no mijaly fa na maninony ianao sahirana de zao no mety antony anisan'ny antony ty a tsy miresaka le fizato-toetra aloha fa antony mahatonga an'izany pastera Albaresy de tady dio tsara zao mety eo ny akamona lafiny anankiray zay ny faharoa efa nomen'andriamanitra hoe metse ianao miangay ianao de satary ny lovanao zany hoe andriamanitra tsy miteny manao hoe mipetraha fotsiny am'izao fa miangay ianao izy de satary ny lovanao manaova zavatra ianao de hitanao andriamanitra zany iny ny fomba fanaovana an'izy io pastera Albaresy ny ato anatin'ny baiboly ato raha tena ataoko hoe misy olona nanao resaka raharaharabaritra fandrarana goavana efa andresantsika teto ny reo tantarandreo zanak'Israely 12 mirahalahy fa nisy tamin'izy ireo nandray tsodrano resaka raharaharabaritra mihitsy pastera maninona moa no misy an'izany reny le mpanompon'andriamanitra mpanao raharaharabaritra reny a ilainy reny misy ane mpino pastera mpanao délivrance ny asany de misy intercession misy choral fa misy za tena miteny aminao manana fanomezam-pahasoavana fanomezam-pahasoavana andresako eto fanomezam-pahasoavana mpiara-miasa amin'andriamanitra amin'ny resaka arabola de reny olona reny rehefa tena jerenao a de reny le olona marantsaina zany hoe nytiako lazaina am'leo marantsaina de zao ty manao fandraharana maingy ato anatin'ity soratra masiny ty ary tahin'andriamanitra tena tahin'andriamanitra reny olona reny zany raha ohatra hoe tiny no voatahiry amin'ny oarem-bevavananany io ka atao amin'andriamanitra ny nampanan-karena azy za tsy miresaka ferana sokatra sy bois de rose eto tsy miresaka ferany hoe naondrana ny arena ohatran'izao atsokosoko fa resaka fitahin'andriamanitra andresako eto de za zany miteny pastera Albaresy hoe reny olona mpiara-miasa amin'andriamanitra eny raha mifamatotra amin'andriamanitra ny arenan'izy ireny sy ny volan'izy ireny tsy horava mandrakizay izy mba amin'ny taranany izy mba amin'ny taranany ary zany mahatonga amin'ny baiboly miteny eto za de mampirisika ny mpino rehetrarehetra ozy ny baiboly hoe mitsangana minga raisy ny lovanao santary ny lovanao tena santary ny lovanao marina fa ny baiboly de miteny manao sarotra ho an'ny mpanan-karena miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra fa azo eritreretina ihany ko pastera sarotra ho an'ny mantra ihany ko niditra amin'ny fanjakan'andriamanitra satria na mpanan-karena za sarotra ny mpanan-karena sarotra ko mainka fa mahatra ianao a de satria le fahantranao zany na ny fre entinao ho any am-piangonana za tsy misy de misy olona ray miteny ndray manao hoe menatra zay pastera fa tsisy rakitra hitanao lay tsy fisiny le rakitra satria mahatra le olona de aloany ny kamofla oatrano ary be dehibe mihitsy ny olona tsy tonga any am-piangonana ntsony noho ny fahantrasany tsy fisimbola kanefa de ato anatin'ity baiboly ty de manoro lalana atsika mba azahoantsika n'zany fahasoavana be zany zany hoe miainga ao anatin'ny fanapaha-kevitra ao le izy zany miainga ao anatin'ny toetsaina fitahina ozy ny baiboly de ao amin'ny lohan'ny marina zany hoe rehefa manaiky ho tahina ianao zany ka mietsika arak'izay tenin'andriamanitra zay de tena ho tahin'andriamanitra sy ho ambinin'andriamanitra ianao a amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao satria misy amintsika ane re olona indraindray malasa saina miteny ianao manao hoe tena tsy hitako zay atao de gaga ianao hoe fa manina ary le olona no tsy hitany zay atao hoe zao vanim-potoana zao ve anao de tsy hitanao zay atao be dia be ny zavatra azo atao be de be afaka manomboka amin'ny zavatra kely ianao aloha ndana mihetsika fa aza mipetraka fotsiny ao an-tranao ndana mitady vola fa aza mihetsika fotsiny ao an-tranao zay tsy mampianatra anao ndana mirotoroto fa mandehana mitady vola fa momba anao andriamanitra tokony ho tahin'andriamanitra ianao raha mpanompon'andriamanitra ianao nahoananao tsy ho tahin'andriamanitra zay le lay famerena teny eto pastera lay nytenenin'andriamanitra tamin'ny Mosesy hito amin'ity Deutéronomia toko faharoa ty zany hoe raha tsy nandroso nanafika azy zareo raha tsy nandroso zareo tsy no tahin'andriamanitra raha tsy nanapa-kevitra nietsika azy zareo tsy no tahin'andriamanitra ka zay le fanapa-kevitra zay tompoko a tokony ho raisitsika ato anatin'ny tokantrano satria misy amintsika de varina manaotro zao tokantranao a de varina mitendry gitara eo ambony canapé eo a de maraina mandraparivony andro anao ny eo dia misotro kafe impito ny ray andro de zay ny ataonao nefa tsy maraka ny vola de mitrosanao a tototro mitrosy ianao de mitrosary mba andaovana ny trosatsy de mitrosary indray mba andaovana an'le trosary de tototro mitrosa de varina mitaraina hoe zao trosa ndana mihetsika fa momba anao andriamanitra pastera Albaresy vakiko le mandeha pastera le zavatra nyteneninao teo a le 2:4 zao le tenin'andriamanitra hoe mitsangana mianga ka mita
de refarany hoe katafio santariny andovanao azy katafio de niaingy avy atrany reo zanak'Israely paster nitsangana avy atrany araka ny ten'Andriamanitra ny misy any hoe mitsangana de miazavava tonga amin'ny fahazavanao indra voninahitra zay efa miposaka aminao ohatrany hoe tena niainga niaraka tamin'ny vava misy le fakataovana ten'Andriamanitra ary de naran'Andriamanitra zao teny zao rehefa nandery zareo hoe ozy ny ten'Andriamanitra de fadimy roapolo anio vao ataoko mahazo ny firenena amban'ny lanitra rehetra ny ororo sy ny tahotra anareo ka raha reny ny lazanao de angovotra sy angororo eo manolohanao izy azadino araka ny tenin'ny vakizika teo paster de hoe ny olona fahavalony zanak'Israely teo dia reo olona goavambe sady marany isany goavambe no tena mafy be mihitsy zany manana tanana ary fomba manana fitaovam-piadiana ary fomba kanefa tao ambadiky le fakataovana ny ten'Andriamanitra le fiaingana miainga mitsangana miainga ka mita tao ambadiky zay paster de ny tena am'zay Andriamanitra hoe anio vao satria am'zay zany Andriamanitra tsy nanao an'izay zavatra zay nisy taona efatra ny 7 taona Andriamanitra tsy nanao an'izay zavatra hoe marina fefantandriamanitra no tahiny tamin'ny rano no tahiny tamin'ny sakafo no tahiny tamin'ny fitafiana no tahiny tamin'ny zanaka no tahiny tamin'ny arabola no tahiny tamin'ny lafim-piainana rehetra ny zanak'Israely fa ty tamin'ity fotoana ity foziny ten'Andriamanitra hoe anio vao ataoko mahazo ny firenena rehetra ambany lanitra rehetra ny ororo sy ny tahotra anareo zany hoe misy ambara tonga tokoa paster misy avo arakaraka ny androsonao de misy avo zany ao anatin'io fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra io ka tonga teo amin'le avo eto amin'le azonan'le hoe mampiororo fahavalo ny zanak'Israely am'izao fotoana zao be de be ny zanak'Andriamanitra am'izao fotoana zao matahotra mangororo fa tokony famatika am'izay zavatra misy hoe ny fahavalonao no matahotra sy ny tokony angororo fa tsy anao mihitsy fa rovina anao vao tonga am'izay rehefa tanteraka anao ty tenin'Andriamanitra hoe mitsangana de miangaka mita zany hoe misy dingana takin'Andriamanitra ao araka ny teny paster atao hoe fanapa-kevitra de dingana tana miroso lalina fa ho hitanao fa io fahavalonao de taon'Andriamanitra miororo matahotra resy ao anatrehanao izy moa fahavalontsika de zao fantrano ny devoly ny aretina fampitehana fahatsopana tenana sy ny maro samihafa faravana tokantrano tsy fahombiazana fatiantoka maro samihafa be dehibe lisitra tsy voatanisa fahavalontsika be dehibe reo fahavalo reo ho ataon'Andriamanitra mangororo sy matahotra ary ho resy rehefa tena vonina iainga ianao vavaka sika paster ya ny amaranako azy eto de misy ozy le soratra masina hoe ataoko mahazo anareo ataoko mahazo ny fahavalonareo ny iny izy teo tahotra sy ny ororo ny tahotra sy ny ororo aty ambany lanitra ray manontolo mihitsy zany ina moa ny hevitra zany teny zany ny hevitra zany ane de zao hoe lay mpanompon'Andriamanitra de lasa tonga fijoroana vavolombelona eo amin'ny manodidina azy eo amin'ny firenena rehetra satria tsisy nininona fano mijoro vavolombelona raha tsy tahin'Andriamanitra ianao ianareo ny vavolombelo koa Jehova azo ery ianareo milatsahany fanamasinareo ary vavolombelo koa Jesosy Kristy tompo ka rehefa tahin'Andriamanitra ianao za miteny aminao paster Alvarez fa na ny olona rehetrarehetra manodidina anao aza de ho resena lahatra fa am'izao vanim-potoana zao raha hitoro baiboly fotsiny ianao eny akalamanjana tsy mitovy ny taloha za taloha tena mpitoro teny akalamanjana tena mpanao an'izany taloha ary zana tsisy namana aza de manao za rery tena mpitoro teny akalamanjana taloha ary mahazo olona fa raha am'izao vanim-potoana iainy antsika izao ianao no mandeha mitoro teny akalamanjana ka ilaza ianao manao hoe tianao Jesosy raiso izy ho tompo sy mpamonjy fiainanao manokana nefa ny vozon'akanjonao maloto be ny kiraronao mitolila ohatran'ireny le mangataparaky rery ny lase kiraronao tsy mitovy fa ny anankiray fotsifotsy sady ranom-potaka amin'ny mampamaintimainty azy ny ilany ahoana no moa no aresy lahatra ny olona am'izany paster Alvarez ianao avy eo ianao eny akalamanjana rehetrarehetra eny de pozipozinao ohatry ny olona nona zany ohatry ny olona nona de lasa sinao rakitra tsy fidina izy mba hinanao sakafo eo amin'le hotely eo pity eo tsisy olona resy lahatra ny am'izany fa ny maresy lahatra ny olona de ny fahalalana le sitrapon'Andriamanitra de tahin'Andriamanitra ianao ary rehefa tahin'Andriamanitra ianao paster Alvarez de mahagaga tokoa rehefa tahin'Andriamanitra ianao manaraka anao avy aorianao fotsiny ny olona halleluja tonga ho azy fotsiny ny olona hoe izy nareo no mivavaka ve nareo ato no mivavaka tena de sy ny sisa sy ny sisa lasa mety nareo lasa tahin'Andriamanitra nareo sy ny sisa ny sisa ary aniza le sprinter nitangenanareo mianakavy nakany namonjy batisa iny de vao mainka miteny moa le fianakaviana manao hoe iny zao no ny fahasoavan'Andriamanitra de anay lazaiko aminao paster Alvarez fa tonga de resy lahatra izy fa raha tonga ao aminao fianakavianao ka ndao amonjy batisa de mandeha di tongotra adiny telo vao tonga any allo zay de otozy fareraka be zay
de eritreretinao zany hoe aleo tahin'andriamanitra paster aleo tahin'andriamanitra satria rehefa tahin'andriamanitra ianao a filazantsara velona zany atao hoe tahin'andriamanitra zany ny tena filazantsara velona no mahita ny fiainanao a tahin'andriamanitra. misy olona moa ndray tsy de tia loatra zany resaka hoe fitahiny zany fa za de milaza aminao hoe ny fitahin'andriamanitra tonga eo amin'ny fiainanao de anisany maharesy lahatra ny olona. Ny baiboly ny tolo malagasy aza de nyteny manao omby mahitsy le lafiny namany, zany hoe rehefa mahily e omby a de tsisy milelaka azy mihitsy, tsisy manantokantona azy fa zareo samy matavy ihany no fampilelaka ary le mahia manantona an'le matavy de tsoan'le matavy de tsoan'le matavy izy raha mbola mahia ihany fa mila mihinan-kanina izy anao mba hazo aina de lasa naman'le matavy. De ohatraohatra tsy eo mampitovitsika sanatria amin'ny biby fa le tiako resana zany le oabolany tolo fotsiny iny zany hoe tsika mpanompon'andriamanitra ato ny loharanony fitahina, ato ny loharanony fahasoavana. Ny olona mianatra baiboly tahin'andriamanitra, tena tahin'andriamanitra paster, ary ny fitahina tsy maintsy toriana mba hitahin'andriamanitra atsika satria ny finoana de avy amin'ny toriteny ka rehefa heninao le toriteny momba ny fitahina de tahin'andriamanitra ianao atao anatin'ny tokantrano ato a mirary soanao zay azo ny fahavalonao anie ny ororo rehetra sy ny tahotra ozy ny tenin'andriamanitra mitsangana de mita ozy de tafio am'izay le fahasoavana sy fitahina be debea zay anjara voatendry nomen'andriamanitra atsika mahereza tompoko da ivavaka arsika tompoka isotra ny tompo anony am'izay ten'andriamanitra zay nomena antsika teo zay da hoary tompoko raha eo tena misotra be dehibe anao fa zava-dehibe aminay tokoa nianatra ny tenin'andriamanitra satria zanak'Israely vala amin'ny 30 taona niaraka taminao a dia tsy nanan-java mahory izy reto ary dia nampandresy na dia voalaza ny teninao moa hoe fahavalo lavabe lavatsanganana marobe firenena matanjaka ny fahavalony zanak'Israely tamin'izany fotoana zany de zao tsisy fahavalona janona teo aminao zanak'Israely satria Andriamanitra niaraka tamin'ny zanak'Israely ary Andriamanitra nitany zanak'Israely, Andriamanitra nampatahotra nampangorohoro ny aty ambany lanitra rehetra noho ny amin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Ianao le Andriamanitra tamin'izany fotoana zany ihany no Andriamanitra ivavahana amin'izao fotoana zao le tsy niova malitsy anio ary mandrakizay zay de mino fa tahaka ny nataonao tamin'ny zanak'Israely ka nombanao azy izy ireo dia tsoron-javatsoa Jehovah mpiandria tsy hanan-java mahory tsy zavatra nahoran'izy ireo na vola na sakafo na arena na fandresena na tany na tahotra ny fahavalo tsy zavatra naorona zanak'Israely de mbola tahaka zany ihany no ataonao amin'izao fotoana zao satria Andriamanitra tsy miova ianao. Mety misy olona tompo amin'izao fotoana zao anatin'ny olana de zao mino fa atao anatin'izay tenin'Andriamanitra zay de ny anatanjaka ny finoany a ny anahery izy a ny anahazoaina de anomboka hitsangana izy a de anomboka hiamazava izy a de anomboka hanafika de anomboka hiapita am'izay izy a amin'ny anaran'i Jesosy ny voninahitra tompo de anao rery ihany a amen. Samy tahin'Andriamanitra tsika ho amin'ny manaraka indray a de toizantsika ny fianarana ny boky ny Deutéronomie toko 7 tahiny tompotompoko tahiny tompotompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy, ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Rankiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko.